Jakoba ary toko fahadimy andininy fahafito. Jakoba toko fahadimy andininy fahafito. Dia inona ny voasoratra ao? Ary amin'izany dia mahareta tsara ry rahalahy, mandra-piavon'ny tompo. Indro ny mpiasa tany, miandro ny vokatsoa amin'ny tany, ka maharitra amin'izany mandra-pahazony ny ranonorana aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mby akaiky ny fiavian'ny tompo. Amen. Zay ny teny omeny Jesosy antsika androany, ho aso anao. Ary zay le fiantombohan'ilay tamin'ny fiarabana teo hoe zay maharitra hatramin'ny farany ihany no ho vonjena. Matoa Jesosy ny teny an'izay dia fatany fa mila fampaherezana ny tsirairay avy mba haritra. Dia ho fampaherezana, ho famporosiana sy fampitoerana antsika ty androany ty hoe mahareta fa tsy zay nanomboka ny zava-dehibe fa ny famaranana ny tena zava-dehibe. Hoy voasoratra any amin'ny mpitoro teny any hoe aleo ny fiafaran'ny zavatra zay ny fiatombohany. Dia androany tompo te hamporisia antsika hoe mahareta rahalahy, mahareta tsara, mandra-piavon'ny tompo. Mandra-piavon'ny tompo ny tokony haharitra. Ny kontrako miaraka amin'ny Jesosy zany dia kontra mandra-piverina eny amin'ny raonlanitra. Fa tsy contrat na 2 ans, na contrat na 3 ans, na contrat na 4 ans, na contrat na 20 ans. Fa io ny tompony mahalala azy. Ary rehefa niaraka amin'ny Jesosy ahako, dia mandra-piverina eny amin'ny raonlanitra no tokony ananako faharetany. Haleloia. Ary matoa ny tompo miteny hoe mahareta rahalahy, misy zavatra mitady tsy hampaharitra aho. Tsy napetraky ny tompo taty mihitsy ty teny ty, raha tsy fantany zay. Fa fantany fa rehefa manompoka miaraka amin'ny Jesosy ianao, dia manompoka eo ianao lasibatra le ratsy. Manompoka eo ianao tsy milamina tsony ny fiainanao. Fa lazaiko anao zany. Satria tiliny de volo foana ianao, ary ataon'izay halavo anao, ataon'izay hampiempotra anao, ataon'izay hampanota anao, ataony izay ialanao amin'ny Jesosy Kristy. Dia lasibatra le ratsy za, lasibatra le ratsy ianao isan'andro. Iza matsapa hoe lasibatra le ratsy izy aloha isan'andro. Isan'andro. Misy foana ny komba. Na mipetraka fotsiny eo ary ianao, ao anaty ao misy komba foanao, misy ady foanao, misy zavatra, misy eritreritra ao mandeha, eritreritra tsy araka ny tenin'Andriamanitra, dia efa komba nge zay. Misy eritreritra ao tsy haiko inona avy ny eritreritra ao, misy fanahina. Petraka rery ianao dia lasa ianao mieritreritra, lasa lavitra be any aloha any amin'ny taona ho avy any ny fisainanao. Dia ao ianao rehefa mieritreritra ao, dia indraindray lasa misy tahotra ao, misy fanahina ao, hoe ahoana moa zany ito, ahoana moa zany ty asako ty ny amitoyany amin'ny raha afaka pitso, ahoana moa zany reto zanako reto ny amin'ny afaka zao, ahoana moa zany fa mitombo le isan'ny zaza, ahoana moa zany fa mitombo ty rerarery ty. Mipetraka rereo ianao efa lasa lavitra be mihitsy ny sainao. Dia izy lasa lavitra iny moa ninona? Fa le izy avy eo mandrobaka fiadanana, lasa tsisy fiadanana ao anatinao, fa lasa ohatry ny matahotra ianao, lasa ohatry ny manahy ianao, lasa ohatry ny mieritreritra ianao. Dia eo amin'izay ianao le tady andeha amin'izay ny nofo etsiketsika. Marina sady izy. Dia efa ady zay, dia efa komba zay. Nomeny tompo saina mihitsy sika eritreritra, nomeny tompo fanahy mihitsy sika ihevitra, saintsaina no avy, azo saintsaina no avy, azo eritreretina no avy, azo visavisaina zay ho avy. Fa tsy fahotany zany akory. Fa ao anatin'le famisavisana sy ao anatin'le fisaintsainana, ao ny mila miambina, fa ndraindray lasa misy fimonomononana ao, ndraindray lasa misy
tsy haiko mety hisy fialonana koa ary raha mampitany fiainanao amin'ny fiainany hafa dia mieritreritra hoe ry zalahy ito efa ohatran'izao, za ty to mbola ohatran'ity, ry any ty efa ohatrany zany na ihany na ohatra efa ohatran'itsy, zay ty to ohatran'izao, taraikeo ianao raha zay no eritreretinao. Satria ny fiainana samy manana ny azy, ny korsa samy manana ny korsany. Dia zay mahatonga le teny eo amin'ny Hebreo hoe mijery an Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Tsy hoe mijery ny rahalahy amin'ny akavanana na mijery ny rahalahy amin'ny akaviana, mijery ny ranona sy ny fiainana. Reraka eo raha vao mifampijerijery sy mifampitaha amin'ny fiainana hoe ahoany ranona dia ahoany za. Dia miditra ao le fifananana, dia miditra ao le fialonana, dia miditra ao le fandehanana ranofo. Dia hitanao, tsy mila hoe nandeha nakaiza kory, tsy mila hoe nandeha nisotro toaka, na hoe nandeha foka sigara, na hoe nandeha nijangajanga teny, teo am-pitoerana teo anao dia nanota. Satria teo am-pitoerana teo anao lasa lavitra amin'ny fisainanao, dia nisy fitsiriritana tao, dia nisy fanahiana tao, dia nisy fialonana tao, mety nisy firehariana koa tao, dia teo ihany ke dia manota e. Azonareo? Eo ihany dia manota, ratsy sy miambina. Aroky ho ny tenin'Andriamanitra. Zay mijery vehivavy, ila azy, dia nanino? Fa nijangajanga tamin'ny tao am-pony izy dia efa nanota izy. Ao an-tsainao misy eritreritra be da be mandeha raha lehilahy, ao an-tsainao misy eritreritra be da be mandeha raha vehivavy. Sarotra nidirana amin'ny fanjakana lanitra fa ny saina fotsiny vakin'ny tompo dia efa diskalifienao. Eto sika sur place eto metimety sy tsaratsara daholo. Fa raha ho idiran'ny tompo amin'izay saiko, idiran'ny tompo amin'izay ny eo am-poko, anahoana manahoana. Satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa ny tompo mandinika ny fo, ny tompo mamantatra ny vo. Dia io zany tsy miankina amin'ny zavatra atao sy ety ivelana, fa ny ao an-tsaina sy ny ao am-po fotsiny ny vakin'ny tompo rehefa misy eritreri-dratsy ao. Voalaza amin'ny obolana fa ny fo mamory-tsainy dratsy dia efa fahotana eo anatrehan'ny tompo. Ny fo mamory-tsainy dratsy dia efa fahotana eo anatrehan'ny tompo. Ny maso miavonavona dia efa fahotana eo anatrehan'ny tompo. Ny fireharehana ao am-po dia efa fahotana eo anatrehan'ny tompo. Dia zay le lazaiko izay hoe nofo manohatra ny fanahy, satria nofo manao an'izay rehetrarehetra izay, miharihary ny asan'ny nofo, tsy fitiavana, lolo-po, famosaviana, fitsitokotokoana, sy ny maro samihafa io nofo io. Dia eny am-pandehanana, rehefa nanolo-tena ho an'i Jesosy, raha misy olona ao amin'i Kristy, olom-baovao izy. Courage be rehefa nanolo-tena ho an'i Jesosy. Ohatran'ireny hitandrana hoe ilay vao remplaçant vao miditra ao anaty terrain ireny. Tonga dia mafana fo be, mafaty baolina mihitsy ary rehefa nampidira. Fa le miaraka amin'ny tompo tsy 2 minitra na 3 minitra. Dia le mafampana be ireny. Andeha ny afarany avy eo reraka ihany. Tamin'ny voalohany nandefitra. Tamin'ny voalohany namela heloka. Tamin'ny voalohany nadio am-po. Tamin'ny voalohany nandeha tamin'ny fahamarinana. Tamin'ny voalohany nandeha tamin'ny fahitsiana. Tamin'ny voalohany nanome ho an'ny hafa foana. Fa jerena atao mbola tsy tonga ihany Jesosy. Mbola toizaka ve Jesosy le mamela heloka? Mbola toizaka ve le mba manome ho an'ny hafa? Mbola toizaka ve le mandefitra? Mbola toizaka ve le tena tsy mitotaly fa tena mandeha amin'izay tena tianao andehanana ary mandeha amin'ny fahitsiana sy amin'ny fitiava? Io Jesosy mbola toizo ihany. Jerena ny hafa mefa me ratsy toatra. Jerena ny hafa me mamingana. Jerena ny hafa nefa tena mitarika nota daholo. Dia ny afarany ny akamarony efa nivily. Efa nivily. Lasa nanaraka ny fomba zao tontolo zao. Lasa ny aina tao anaty fifananana. Lasa ny aina tao anaty tsy fitiavana. Lasa ny aina tao anaty tsy famelan-keloka. Lasa ny aina tao anaty fitiavan-tena. Za tsy amin'ny metsony. Ohatran'ny ela ihany izay efa namezako izay ohatran'ny tsy hitako ihany. Marina sady iso izany tantara izany. Ianao ve voalaza ao anatin'izany? Tsy fantatro. Fanamasina no miteny. Ary fanamasina no mampiteny. Fa amboalohany miaraka amin'ny Jesosy tsara foana, mafala fo be daholo e. Fampientanentana daholo e. Fa tratran'ny komba any, tratran'ny ady any, tratran'ny fizahantsoetra any, tratran'ny zavatra be da be any, ohatran'ny mangatsika le fitiavana avy eo. Ohatran'ny tsy dia mifampiantso-tsony, tsy mifampaherery-tsony, tsy miona tsy be tsony, fa naninona?
fanakaiza fa nisy inona tamin'ny voalohany izy nety tamin'ny voalohany nahita fotoana foana tamin'ny voalohany nafala foana tamin'ny voalohany niaraka foana de zareo hoe afaka le voalohany fa rehefa mihamatotra mihamiova fa mihamatotra le izy sa mihamiembotra tsy fantatro tompokoa malala ianao malala fa hoy ny tenin'Andriamanitra amin'izany rahalahy dia mahareta tsara misy zany faharetana tsara dia davy tompo amiko sy aminao mandra-piavy ny tompo mandra-piavy ny tompo dia ianao raha nanolo tena ho an'i Jesosy tsy fantatra na oviany Jesosy no avy na oviany fa ny andrasantsika eto dia ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha ony lanitra mandra-pahatonga an'izay nefa dia isy isotasotanao foana eo isy anafotoananao foana eo isy ianao izay ampienjeranao sy ampalavanao foana eo isy ianao izay ampanotanao foana eo fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra mahareta rahalahy mahareta tsara rahalahy mandra-piavy ny tompo maharitra amin'inona aoka haritra amin'ny fitiavana mahareta amin'ny fitiavana ny fitiavana dia maninona ny fitiavana dia tsy mirehare noho izany mahareta miaina ao anaty fanetretena fa toetra takin'ny tompo zay hoe raha Andriamanitra nidina avy any ambony naka toeran'olombelona ary nanafoana ny mahandriamanitra azy nidina nanetritena ary izy hoe raha za tompo aza manasa tongotra anareo maika va ianareo tsy hanao toy izany koa dia rehefa zay ny voarainao tamin'ny nanolo tena ho an'i Jesosy hoe tahaka ny tompo izay nananendrika Andriamanitra tsy nataony zavatra fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa ny foalany tena naka niendriky ny mpanompo dia ohatr'izay mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny raha ony lanitra fa tsy hoe tamin'iza nanolo tena ho an'i Jesosy naka endriky ny mpanompo fa zao tsy miaraka endriky ny mpanompo intsony mahareta tsara rahalahy mitoetra izay endriky ny mpanompo izay manana fanetretena haleloja mahareta tsara rahalahy koa amin'izany mandra-piveriny tompo mahareta tsara manana fitiavana ny fitiavana tsy mirehare ny fitiavana tsy mihebohebo manahoana ny fitiavako te ho jerena ve za te ho tokavana ve za te ho ankasitrahana ve za ary raha vao tsy ankasitrahana raha vao tsy tiavina raha vao tsy te hafana raha vao tsy jerena dia malahelo a dia marary a dia tomany a dia misy adi-panahy misy combat spirituel misy tena voentsika noho ny fahamarinana fa zavatra sarinelina be zany fa zavatra dedaviny tompo a dia tsy mitadiny ianao intsony ianao tsy dedavina obiana tsy dedavina isaorana tsy dedavina hotehafana tsy dedavina hohita tamin'ny voalohany naloha tena ho an'i Jesosy ianao dia fantatrao zay ary ozy ianao aika izay misy le izy tena maneritritena tsy mieritreritra niza tsy miandry jerena tsy miandry isaorana tsy miandry zao sy zao ary ozy ny tenin'Andriamanitra hoe izy monareo rehefa navita asa no mitady fa hoderaina sy ankalazaina fa ozy Jesosy hoe ianareo rehefa vita ny ataonareo dia atao hoe mpanompo tsy mahasoa zay amin'ny voalohany ianao nafanafo amin'ny tompo dia manana izay fitiavana fanetretena tsy mitady zay reny zay fa me mandeha ny ela ohatrany tsy zakana ihany le izy hoe za kosa atao ohatrany tsy mamisy mijery ahy mihitsy tsy misy mihevitra ahy mihitsy zay nefa dia davy ny tompo aminao satria aranofo be zay mbola mitady jereny zay mbola aranofo be zay mitady ho centre amin'ny fiainana zay tsy ianao ny centre amin'ny fiainana tsy za ny centre amin'ny fiainana Jesosy ny centre amin'ny fiainana raha dininy hafa ianao tsy maninona zay mihitsy le dedaviny Jesosy raha ohatra anao mankaty amiko aty mitaraina hoe za to tsy rarahin'ny olona za to adinidininy hafa hoe misaotra an' Jesosy fa zay nge sitrapony efa tonga tsara any amin'izay zany ianao aleloja mahareta tsara rahalahy ho alan'ny olona ianareo hitenenan'ny olona ratsy ianareo ary hiampanganareo izy amin'ny fijoroanareo amin'ny fahamarinana mahareta ao anatin'izay farakaraky ny ijoroanao amin'ny fahamarinana efa tonga foana tsy fahamarinana zao tsy maintsy enjehana ianao mahareta ianao raha enjehana mahareta ianao raha hitenenana teny langa noho ny fahamarinana zay ijoroanao fa zao ny zavatra lazain'ny tenin'Andriamanitra misy farany le izy amen miandritsika io tsy miandritra fotsiny dia maty fa misy faharetana mandra-piavy ny tompo indro mpiasa tany ozy izy maninona maharitra mandra-pisiny roviana misy ranorana alosy ao ariana
fa maninona ny misy aloha dia misy ny ao aoriana. Inona ny hevitra zay raha fandraisantsika azy? Maninona raha ranonorana ray fotsiny dia vita? Satria inona ny tiany tompo ambara aminao amin'izay? Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatra, mandra-pahazahoany ny ranonorana lozy ny ranonorana ao aoriana. Misy heviny ara-pananina ambaran'ny apôstôly Jakoba ao anatin'io, ary mila voaraiko sy voarainao raha te aharitra ianao. Satria io ny vahaolana, io ny clé hoe ahoana moa zany le aharitra. Fa ahoana ny ampaharitra? Satria nahoana ny mila aharitra? Mareta ry rahalahy, mareta mandra-piavin'ny tompo. Fantaniana le nandeha teo, afaka mamaly. Indro ny mpiasa tany miandro ny vokatsoa avy amin'ny tany ka maharitra amin'izany, mandra-pahazo ny ranonorana aloha sy ao aoriana. Dia avy eo iry amin'ny farany ary amin'ny fahavalo izy dia mitendry hoe mareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo. Ao anatin'le fiandrasana ny tompo zany misy inona ho avy? Ady, fitsapana, efa voalaza iny. Fa afahanao mandresy ao anatin'ny ady, afahanao miaina ao anatin'ny fitsapana, afahan'le tany amokatra dia nila inona? Nila ranonorana aloha. Satria ho alemena tsara ny tany, ary rehefa malemy tsara ny tany, voavonona tsara ny tany, dia ilatsaka ny teny, dia amony teny, dia ohatr'izay koa rehefa vonona tsara ny tany, alatsaka ny vo, mila orana ndray iny avy eo. Ndray zany orana aloha anino? Anamanto sy anamboatra n'le tany. Mbola tsisy ndinina tena nilatsaka. Ny faharoa any farany dia andefa n'le teny indray, mamelona mampitombo mba hijinjana rehefa avy eo. Ho an'ny fiainam-panahiko sy ho an'ny fiainam-panahanao ihany koa, mba hatonga anao aharitra manoloana ny fakapanahy, hatonga anao aharitra amin'ny fizahan-toetra, hatonga anao aharitra ao anatin'ny ady sy ny rehetrarehetra ny voalaza teo, dia mila ny fanahy masina ianao milatsaka ao anatinao voalohany. Ny ataon'ny fanahy masina voalohany dia mampibebaka anao, iekenao ny fahotanao. Fa raha vao tsy ny fanahy no mampibebaka anao dia tsy hibebaka ianao. Beda be ny olona efa toriana teny, efa malala an'izany Jesosy zany, fa tsisy fanovana ny fiainana, tsisy fibebahana ny fiainana, satria tsy miasa ao anatiny ny fanahy. Fa betsaka ny olona raha nitoriana ny teny ihany koa, voakasika tao am-pony izy dia nitarika azy ho amin'ny fibebahana. Izany hoe rehefa milatsaka ny fanahy masina, ny ataon'ny fanahy masina voalohany indrindra aloha, dia ny apiaika ianao ny fahotanao. Ny ataon'ny fanahy masina voalohany indrindra dia ny ampibebaka anao. Ny ataon'ny fanahy masina voalohany indrindra dia ny atonga an'izay fidiranao ao amin'i Jesosy zay, mba azonao ny famonjena. Manompoka eo amin'izay ianao le olom-baovao, manompoka eo amin'izay ianao le tany voavoatra, dia latsaka amin'izay ny teny, esorina zay rehetrarehetra tsy nambolen'ny tanany ray hoy ny voasoratra. Zany hoe rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy tsy tonga dia miakatra any an-danitra. Zay ny eritreretintsika mantsy fa manolo tena ho an'i Jesosy tonga dia mazi tonga dia any an-danitra milamina be fiainana. Nefa rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy arakaraka ny nanolora tena ho an'i Jesosy no naninona? Be ny ady, be ny fitsapana, betsaka ny zavatra nampiozongozona teny am-pandehanana. Fa zao ny zavatra misy matoky Jesosy. Satria ny fiainanao tsy misy kisendrasendra. Fiainanao tsy misy kisendrasendra, fa efa voalamina, voarindra ny tompo araka ny sitrapony avokoa mba anovana anao. Satria inona ny tanjon'i Jesosy Kristy amiko sy aminao? Amen. Ny tanjon'i Jesosy Kristy amiko sy aminao dia nitovizanao endrika amin'i Jesosy. Nitovizako endrika amin'i Jesosy. Dikan'izay, voavonjy ianao ampanahy. Fa ao anatinao ao mbola misy toe-po mbola tsy tonga dia niova rehefa vao nanolo tena ho an'i Jesosy. Ao anatinao mbola misy fomba fanao mbola tsy niova raha ianao nanolo tena ho an'i Jesosy. Ao anatinao mbola misy fotom-pisainana, ao anatinao mbola misy fihetsika, ao anatinao mbola misy zavatra be da be tiany Jesosy hovaina. Zany hoe ny zavatra takiany tompo amiko dia le toetra mila miova, karaktera. Ny olona rehefa miditra ao amin'i Jesosy zany dia io toetra io, io karaktera io no amboarin'i Jesosy haingana. Amboarin'i Jesosy iova, mba iova le toe-po, iova le toetra. Dia mandeha miandalana, mandeha tsikelikely. Zany tena voaloboka ozy izy ndraiky mpanamboatra ary ianareo ny sampany. Raha miray amiko ianareo. Zay rehetrarehetra miray amiko ozy izy dia tsy maintsy
Maninona? Alohan'ny amoazana. Tsy maintsy tapahana, tsy maintsy ratsanana, tsy maintsy tapatapahana. Raha voapetraka ao fotsiny hoe voaloboko io dia avela fotsiny ratran'io, ratsy ny voavoakan'io. Fa arakaraky ny anapanapahana an'io foto-boaloboko io, ny amoazan'io voaloboka tsara be avy eo. Ny amoazan'io vohony tsara be efa avy eo. Noho izany raha lasaina bavy, raha misy ady eo aminao, raha misy fitsapana ao aminao, raha misy fizahan-toetra ao aminao, noho ny fijoroanao famarinana sy amin'ny tenin'Andriamanitra, misaora ny tompo fa le mpamboatra zay manamboatra anao amin'ny alalan'ireny. Maharety ianao, vadinao mety ampiasain'ny tompo anovananao. Maharety ianao, misaora ny tompo. Maharety ianao, ny mpampiasanao, ny patron-anao mety ampiasain'ny tompo anefena sy anamboarana anao, misaora ny tompo. Maharety ianao, ny mpiara-belona aminao, ny mpiara-miasa aminao, ny manodidina anao eo, ny fiarahamonina, ny tontolo iainana no ampiasain'ny tompo andratsandratsana anao, dia misaora ny tompo. Jereo amin'ny masom-panahy Jesosy ilay zava-misy. Hoy ny teny frantsay, jereo positivement isaky misy zavatra mitranga. Fa aza dia faly monmonina foana, aza faly mitomaly foana, aza faly mitaraina foana. Fa matoa zavatra ray misy ho an'ny olona zay tena tian'i Jesosy, dia ny tompony nampisy an'iny zay anamboarana sy anamboarana anao. Haleloia! Amin'izay fotoana izay ianao dia hankasitraka sy hahisaotra. Satria hoy ianao hoe manamboatra anandray dady zany a. Dia tsy ho tezitra amin'ny vadinao intsony ianao. Tsy ho tezitra amin'ny patron-anao intsony ianao. Tsy toezitra amin'ny zanakao sy ny mpiray-tam-po aminao sy manodidina anao intsony ianao, fa reo nge pion ampiasain'i Jesosy fotsiny anamboarana anao e. Fa tsy reo mihitsy ny alasa hitezeranao. Hoy izy Petera zay hoe, hoy Paoly hoe, isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha. Haleloia! Tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha, fa amin'inona? Amin'ny fanapahana, amin'ny mpanjaka famaizinana, amin'ny fanjakan'ny maizina, amin'ny resaka ara-panahy no hitolomantsika. Fa io olona io tsy adverseranao mihitsy io. Io olona io tsy fahavalonao mihitsy io. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra, tiavany fahavalonao. Mivavao an'izay manenjika anao, mba ho tonga zanak'Andriamanitra ianao. Dia indraindray tsika rehefa tsy maharitra ao amin'i Jesosy, dia mandeha amin'izay ilay fisainana rehetrarehetra. Lasa tsy mamela heloka. Tehirizinao ilay izy. Ary tsy famelan-keloka io tsy vetivety eo dia mitonga. Fa mety misy zavatra kely na 2 grammes aloha. Dia tazotazominao any 2 grammes. Fa ny 2 grammes ihany lasa 200 kilos avy eo. Tandreo. Ny herikerika no mahatondra-drano. Raha vao tsy manatona Jesosy haika ianao, diovy eny aty foko ty Jesosy. Fa tady tsy hamela, tady ho tezitra amin'ny ranona, tady tsy ho faly amin'ny ranona, tady ohatran ny alina, tady ohatran ny tena tsy tia zany, diovy aingana Jesosy. Manatona eo amin'ny Jesosy. Eo amin'ny Jesosy nge tsy problème ianao na miteny an'izany ary. Satria Jesosy tsy hanafena ninninina. Ianao mety mody tsy miteny, fa Jesosy nefa mahalala anao. Eo amin'ny Jesosy zany tonga dia aza manafy ninninina. Tonga dia tsy ora fotsiny hoe mialina ny ranony ry Jesosy a. Tsy hanao Jesosy rery zany dia atoenenao aminy eo. Tsy tiany Jesosy ny mialina. Dia eto amin'io tena ohatran'ny tady alina Jesosy, amboarainga ny ty foko ty. Tena ohatran'ny tady ho tezitra amin'ny ranona Jesosy amboarainga. Ohatran'ny tady tsy hanapaharetana amin'ny alina dia amboarainga. Hoeto eo anatrehan'i Jesosy no mavesatra anao rehetrarehetra. Aza tenenina amin'ny hafa akory zany. Voahozina izay olona matoky olona. Tantarainao ato iny dia aza rehefa kelikely iny afaka 3 andro iny dia efa reniny atsy. Dia afaka tapa-bolana iny dia reniny atsy. Dia rehefa avy eo iny reniny rehetrarehetra. Fa Jesosy ny confident. Jesosy no ilazanao ny secret anao. Lazao amin'ny Jesosy ny secret. Zavatra miafinao am-ponao ao. Fa io ary aza vela isy ota mipetrapetraka ao na kely ary. Fa tonga dia tsory amin'ny Jesosy hoe tena misy an'ity Jesosy, misy zavatra ohatran'izao Jesosy. Ny antsika ke rehefa miaraka amin'ny tompo, rehefa miha-mandroso amin'ny Jesosy, ny antsika tsy tena zavatra hita be ireny intsony ny fahotana hoe iny fa nandeha nangalatra be an'ity, na hoe nandeha ny loka sy nandeha ny foka sy nandeha ny mamo. Reny efa fahotana tonga dia efa resy reny. Fa le toe-po ato, io mandra-piveriny Jesosy, raha vao tsy voafehy fanahy masina io, dangereux io, mamono anao io. Dia io no mila dinihana foana hoe aiza ho aiza indray azao Jesosy. Fa za miteny aminao fa rehefa ianao no mipetraka rery eo anatrehan'i Jesosy,
tonga dia ataon Jesosy ohatra misy filma mandeha aminao. Raha misy olona tsy azo azonao ankahalainao tonga tampoka ao an'eritreritra ao fotsiny zay. Efa miteny aminao zay Jesosy hoe ahoana ianao amin'ny ranon'iny. Manahoana ny toe-ponao amin'ny tsy olona zarojatsy. Matoa miteny an'izay ary matoa miteny amin'izao ny fanahy. Misy mbola manana lonilony amin'olo-kafa ao. Mbola misy manana tsy fitiavanao. Mbola misy manana tsy famelan-keloka ao. Mbola misy mialona ao. Mbola misy tsy tia ao. Mbola misy olona tsy levo ny vavonao any. Dia rehefa tsy levo ny vavonao dia maninona ny vavonao? Marary ny vavonao. Dia lasa ianao mankany amin'ny dokotera mitady fanafody vavony. Le tsy nalevina ny vavony nefa tsy vary sy laoka. Fa toetra olona. Le fanafodiny iny tsy hita any amin'ny farmasia. Haleloja! Satria ny terapia, ny fanasitranana mila tao anao dia ianao miditra ao amin'i Jesosy. Haleloja! Ny fanasitranana tao aminao dia ianao miditra ao amin'i Jesosy. Tsy ampy Jesosy ianao matoa mialina. Haleloja! Inona ny elonako olo-kafa raha za mahalala ny fahafenoan'i Jesosy eo amiko? Raha za mahalala ny fiadanana, fitsaharana, fitiavana, fandrakofan'i Jesosy anahy, ampiky ny soa, feno. Tsisy plaso ho an'ny fialonana tsony. Fa matoa misy plaso ho an'ny fialonana ao, tsy ampy Jesosy ianao rahalahy. Tsy ampy Jesosy ianao raha nabafy. Midirangy anao amin'ny efitra mangingina. Feno ianao Jesosy. Tadidinareo le sary nataony aina tamin'ilay nandratsaka rano tanaty tavoahangy iny dia rehefa milatsaka ny rano, miala le loto. Dia ohatr'izay koa atao tofirin'ny tenin'Andriamanitra foana ao anatinao ao rehefa tofirin'ny tenin'Andriamanitra mandeha foana ny tenin'Andriamanitra dia miala amin'izay le lotoloto kely madinidinika. Fa raha vao tsy tofirin'ny tenin'Andriamanitra io dia milatsaka foana le depô. Dia hitanareo rehefa mijanona amin'izay ny rano dia ny rano iny lava tsara dia eo amboniny eo ambany eo misy fako. Ka raha iny raha vao tsy diovin'ny tompo isan'andro amin'ny teniny, ny hafarany feno fako ny tavoanginao. Tsisy tsony le rano tenin'Andriamanitra, mavesatra be amin'izay ianao. Dia tsisy fiadanana, tsisy fitiavana, tsisy famindrapo, tsisy famelan-keloka, tsisy fiantrana, tsisy fitiavana ny famarina. Satria navelanao niditra atao le loto kely. 2 grammes ho any tonga 200 kg. Lazaiko anao zay. 2 grammes tonga 200 kg. Noho izany aza tazotazotazomanao izy. Loranga aloha fa tsy tazomy kely ao fa tsy maninona. Herinandro aloha tsy antso an'iny. Herinandro aloha tsy teny amin'iny mihitsy. Avelako ao. Fa ianao herinandro tsy miantso an'iny. Herinandro tsy miteny amin'iny. Herinandro mamelamosina. Raha lasa anabavy efa be da be ny zavatra verinao. Ny olona efa navita 100 km, ianao taraiky teo amin'ny tsaiko. Tsy nandroso mihitsy ianao fa teo ihany. Noho izany, evero ny lalanareo. Dia io ny tenanareo. Io tsy fahotana be le hita maso fa toe-po amin'izay rehefa miaraka amin'i Jesosy. Toe-tsaina, toe-panahy. Aiza ho aiza any amin'izany. Fa rehefa miaraka amin'i Jesosy dia izay hoe mahare tamin'ny fitiavana rahalahy. Azontsika ve izay zavatra tenin'Andriamanitra izay. Jakob izany nge Josefy izany nge alan'ny rahalahiny. Namidy, nalatsaka tany anaty lavaka. Tsy tiana mihitsy. Fa rehefa tonga teo amin'ny tsy azo anoharana tsony ny rahalahin Josefy ka niona tamin'i Josefy. Josefy tsy miteny hoe azoko amin'izay. Josefy tsy miteny hoe zay ny ianareo. Efa elany ny andrasako an'izao. Fa zay vita ny ianareo tsy miantra anareo tsy mirarahanareo. Fa rehefa tonga teo ny rahalahiny, izy indray no nitomany. Rehefa tonga teo ny rahalahiny natahotra sy niororo tamin'ny zavatra nataony tamin'ny Josefy. Fa Josefy rehefa tonga teo tsy namaly faty. Josefy rehefa tonga teo ny rahalahy izay nankahala tsy tia, nivarotra azy sy namono azy tsy tia azy mihitsy, rehefa tonga teo anatrehan'i Josefy reny. Dia hozy Josefy hoe ianareo no nieritreritra an'izany ho ratsy. Fa hoana? Andriamanitra nieritreritra an'izany ho soa. Aleloja! Izay le fijery pozitif mila nananao raha ao amin'i Jesosy ianao. Fa raha zay ny fomba fijerinao ny fiainana, sarika foana ianao e. Miadam-po foana ianao. Olona mahafinaritra foana ianao. Fa raha isaky mihetsika ianao ka ho mailomailo sy ho tezi-dava amin'olona, na mijery ianao ary tonga dia mipitraika any amin'ny olona koa, matahotra koa le olona. Marary koa le olona. Satria hozy ny tena hoe nitavan-drahalahy no manandra ny tavan-drahalahy. Rehefa mitsikitsiky ianao avy any dia mitsikitsiky koa.
Rehefa saridrika be ianao va saridrika koa. Misy zavatra miampita zany e, misy zavatra mifindra. Ka raha ianao no avy avany tena ao anatin'ny tena fangidina, ao anatin'ny fahamaizinana, ao anatin'ny toloky sy ny tomany, raha vao tsy miampina dia mifindra ty amiko koa iny. Dia izay ny lasa mamorona le atmosfera rehefa avy eo. Fa rehefa miditra ao amin'ny tompo ianao dia ho fantatra hoe maharitra. Fa io patro mandreraka io, Jesosy ange mametraka an'io eo anahy. Fanamboarany dadanany io e. Dia misaotra dada fa mbola eo ihany le patro. Tahiny Jesosy ianao patro. Dia ataonao ny asanao. Halleloja. Milamina nge ny fiainana rehefa izay. Io mpiara-miasa aminao io, manodidina anao rehetrarehetra io. Efa tantaram-boarin'i Jesosy fotsiny ene io. Efa hitanareo le fanorona ve ny tianao sa eseky ny tianao sa dame. Efa misy pion be da be eo. Dia ampiasain'ny tompo daholo ny pion rehetrarehetra satria tiany ianao. Misy toetranao tiany amboarina, misy fisainanao tiany hovaina, misy fombanao tiany amboarina. Dia izy tsy teny vatana vano hoe amboariny toetranao, amboariny fombanao. Fa izy ile olona ny ampiasainy. Dia ampiasainy daholo ireo dia manamboatra anao. Hatrany filoham-pirenena mety amboariny hanovany sainao. Hatrany ministra sy ny député sy ny sénateur ampiasainy anamboarana anao. Alleluja! Avsika ve zany? Ny zavatra rehetra dia miara-miasa mahasoa izay tia an'Andriamanitra. Ho izay tia an'Andriamanitra, olona ny bebaka, olona nanaiky ny famonjeny Jesosy, olona tia rehefa tia dia manaiky hatramin'ny farany. Ary ny fiafaran'ny fitiavana ange dia fahafatesany. Marina sady iso. Satria Andriamanitra tia izao tontolo izao nomeny zanany natokana mba tsy hovezatra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Fa ny hafaran'ny fitiavana iny nge tery amin'ny azo fijaliana. Zany hoe ianao tena tia io, ny tena farany fitiavana dia ianao tsy mirarahanao. Fa ianao manaiky ho faty ny amin'ny fahotana sy ny manaiky ho faty amin'izay rehetrarehetra. Ataovy rangazy ataonao a. Alleluja! Sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Miankina amin'inona zany ny ahafahanao hiakatra any an-danitra sy hiakatra amin'i Jesosy eny amin'ny raha ho lanitra? Ny toe-ponao. Fa io tsy resaka kanto tsara ety ivelany sy ny pôzipôzy sy ny resaka feo tsara micro sy ny sono sy ny zava-maneno. Fa io tena tonga dia cœur miaraka amin'i Jesosy. Manahoana ny fonao. Manahoana ny fonao. Fa io fo io manana retina tsy azo tranona. Ary ny tompo ihany mahay manasitrana anao io. Tsy ho amboarina fonao mihitsy milovaina. Alleluja! Jesosy tsy manao bricolazy. Fa ny Jesosy zay efa ratsy dia ariny ihany. Dia manao vaovao izy. Ahoana izy? Omeko fo vaovao ianareo. Omeko fanahy vaovao ianareo. Ny fanahiko no ataoko ao anatinareo. Dia mahay manova anao Jesosy. Mety ny olona efa miteny izy iny tsy hiova-tsony ny fony iny. Iny tsy hiova-tsony ny fisainany iny. Fa iny tena efa mainty hatramin'ny tsy lay maitiny iny. Fa ny tompo manova ny tsy lay maitinao ho tsy lay fotsy. Rehefa ny tompo miasa. Ny olona ny diso fanantenana aminao. Ianao koa mety diso fanantenana aminao. Hoe za ty dia tsy hiova mihitsy. Za ty dia tsy hisy antenaina amiko intsony. Ianao zay. Fa ny tompo mbola manana programa aminao. Ny tompo mbola afaka manangana anao ary tena ho tsara endrika tsara tare tsara ianao eo anatrehany satria ny tanjony dia maninona hitovy endrika amin'i Jesosy ianao. Aiza ho aiza zany raha pitaina amin'i Jesosy tsika izao. Toe-po, toe-tsaina, toe-panahy, toe-pon'i Jesosy tia ny hafa, toe-pon'i Jesosy mandefitra, toe-pon'i Jesosy mirendre service, toe-pon'i Jesosy maharitra, toe-pon'i Jesosy mahay mamela heloka, toe-pon'i Jesosy tsy mamaly ratsy ny ratsy. Zao voalaza. Omeo lalana fahatezerana. Fa voasoratra hoe any fahamaliana. Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Omeo lalana ny fahatezerana. Aza mieritreritra amaly ratsy ny voasoratra amin'ny Romanina 12 sy ny Hebreo 10. Aza mieritreritra ny amaly ratsy fa voasoratra hoe any fahamaliana. Apetrao amin'ny tompo fotsiny fiainanao momba anao rehetra.
zany rehetrarehetra zany raha vao forsena amin'ny tena fotsiny hoe tsy vitako raha io fa za olona mahavoa, za olona matanjatsaina, zay ny teny nomenandroany tena lasy zao tsy miovatsony, tonga dia avelako daholo amin'izay zay olona tsy tiana teo, tonga dia ho tiako daholo zay tonga any mafana ery ianao eto voaketsy ianao nefa mirodana le izy satria naninona nofo tsy manan-kery. Raha vao nofo maimay anao an'io tsy tafavoaka io fa zay le mila le hoe ranorana ao aloha sy ao ariana. Mandeha aloha ny tenin'Andriamanitra mametraka ny zava-misy hoe manao ahoana tokoa moa toe-ponao toe-tsainao ty. Vita zay mandeha indray le tenin'Andriamanitra manovanao ary hoy ny voasoratra hoe tsy amin'ny kery, tsy amin'ny mpatanjahana fa amin'ny fanahiko Jehovah. Ratsy ny fanahy masina ny miditra ao anatinao ary mibana, mameno, manaiky tena hoe ho fenony ianao, tsy hiova ny fonao, tsy hiova ny fisainanao, tsy hiova ny toe-ponao, tsy hay andefitra ianao raha tsy vokatry ny fanahy, tsy hay anana fitiavana ianao raha tsy ny vokatry ny fanahy, tsy hay amela heloka ianao raha tsy vokatry ny fanahy, tsy hay anana fieverana ho an'ny hafa ianao raha tsy ny vokatry ny fanahy. Dikan'izay le fanahy no mila mibahana ao anaty dia le fanahy masina. Rehefa niditra ao amin'i Jesosy ianao, nombona teo amin'ny hazofijaliana ny toetranao taloha ary nyvonoana le toetra taloha, niarana lefina dia niarana tsangana amin'i Jesosy le toetra vaovao, dia mila tafiana hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Kolosianina le toetra vaovao izay avoaziny isan'andro isan'andro. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia manana hery ny fanahy masina ahafahanao mamoaka toetra mamovo tsara. Zany hoe raha resahana zany le izy ampiasain'ny tompo ny olona rehetrarehetra, ampiasain'ny tompo ny zavatra rehetrarehetra mba anamboarana anahy le voaloboka, satria ho tapatapahana amin'izay koa mba hamoaka tsara le vony tsara. Zao no ambarako anao, aza mitsoka ady, aza mitsoka ady. Fa ny tompo ara dia niteny Petera hoe toero izy, miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady zay arapany. Dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra toero izy ka morena tsara amin'ny finoana ianareo. Zany hoe amin'izao vaninandro iainantsika izao ny olona hoy izy ny tenin'Andriamanitra dia ho tia tena, ny olona ho tia vola, ny olona ho mpandoka tena, ny olona tsy misaotra, ny olona tsy manaty izay masina, ny olona tsy manora isireny, ny olona mpanontolo fo, ny olona tanao hoe tsisy fitiavana ntsony miandry andrikendritohana zany daholo ny olona. Vao hitsaka kely anaty bus dia tezitra, vao misy irika kely afaka angalarana dia mangalatra, vao misy taratasy kely afaka hovaina dia hovaina, vao misy zavatra kely afaka botsina amin'ny prian-javatra dia ambotsina, satria makaty amiko ny vola. Ianao tsy ho anatin'izany fa mba handeha amin'ny fahamarinana ianao, zay marina ihany no marina, ary rehefa ao amin'i Jesosy ianao dia olon'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fahamarinana. Be da be ny olona zao mba hazona vola aingana dia misoloky, manambomboatra taratasy, manaonao zavatra tsy marina, satria manao manjaka be mamona, be le zavatra ilana, be le fitadiavana, be le zavatra manahirana, dia atao daholo ty rehetrarehetra ty. Rehefa mihoatra ny freanao any taxi be, mihoatra famerim-bola, avereno ny famerim-bola, mihoatra hoe ty famerim-bola menao anaty, zany ny olo marina. Rehefa sena nihoatra ny karamanao anatin'ny anao fanavolana, nihoatra ty karama ty hoe famboary jereo kely hoe fa ohatry nihoatra. Rehefa nyteny izy hoe tena nataonao mihitsy io dia sorany tompo. Ohatran'ny izay le miaraka amin'ny tompo. Mandeha amin'ny fahamarinana dia izay le hoe olona dala. Satria izy hoe ny teniny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very. Le olona ao anatin'ny hazo fijaliana manaiky a Jesosy io mandeha amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahitsiana io. Dia lasa ianao indray tsy normal rehefa mandeha amin'ny fahamarinana. Lasa ianao indray tsy normal rehefa mandeha amin'ny fahitsiana. Satria ny olona rehetrarehetra ny normal aminy dia ny lainga. Normal aminy dia ny tsy fahamarinana. Normal aminy dia zavatra amboamboarina tsy mety rehetra. Fa ho avy angera lasaina bava fitsarana avy any an-danitra. Tsisy miala eo na olona efa any anaty fasana any ary zay kolokolo nataony salainga nataony tany, afaka izy tetao tany, fa rehefa tonga fazaka ny lanitra loarana eo daholo, na izy na namon'olona, na nanao détournement, na nangalatra, na nanao zao rehetrarehetra zao, ekena marary ny fonao amin'izay tsy rariny rehetrarehetra ataon'olona, normal zany satria olombelona ianao. Salamy 7:20. Jeremia 2:12. Manahoana no ambinina ny ratsy fanahy, ambinina amin'izay ataony, tafavoaka amin'izay ataony, toa tsisy fanantenana,
nisy fahatafitoina natao tao anatiko, nisy fahatezerana natao anatiko. Fa aza mandeha araka ny nofo mihitsy ianao. Apetrao amin'ny tompo iny dia ny tompo no amaly azy. Fa zao ny zavatra lazaiko anao. Fitoriteny dia nilaza mihitsy hoe ny zavatra rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho tsaraina. Hoentin'Andriamanitra ho tsaraina na tsara na ratsy. Dikan'izay, izay fotsiny hoe aleo andeha ny fiainana. Ianao mandehana foana amin'ny fahamarinana. Ianao mandehana foana amin'ny fahitsiana. Ianao mandehana foana amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Ianao mandehana foana amin'ny fahatsorana. Fa zay anao ratsy aleo mbola anao ratsy ihany. Zay manambaka aleo mbola nambaka ihany. Zay mangala-tanin'olona aleo mbola angala-tanin'olona ihany. Zay rehetrarehetra mbola manao tsindry azo lena aleo mbola manao tsindry azo lena ihany. Fa raha ohatra izy miadana mandra-pahafatiny tsy nisy fanantainana, mbola isy ny fitsakanana amin'ny maty itsarana azy, fa lazaiko anao zany. Tsisy mialo eo fantsakana lanitra zany. Eto tany nge zavatra kely party kely ny fiainany. Raha ohatra hoe ohatran'ity zany tena fiainana mandrakizay tena tsisy farany, le eto tany ohatran'ity fotsiny. Io eto tany io no mahamatimatin'ny olona. Io eto tany io no amonoana olona amin'ny fitadiavan-tseza sy fitadiavana voninahitra. Io eto tany io no itifirana olona ka navola any amin'ny kesy. Io eto tany io no amonoana mpianakavy ao anaty tokantrano anankiray akana vola lany rehefa raha afaka pitso. Io eto tany io no igazana tanin'olona nefa tany tsy anao satria tiany tany ianao, tany anototra anao. Dia io eto tany io daholo ny matimatesana. Fa zany lazaiko anao, saino ny zavatra any ambony. Aza miady amin'ny eto tany, alao anazy ny eto tany. Hoy Jesosy, ny fanjakako tsy eto amin'izao tontolo izao. Zay, ny fanjakako tsy eto amin'izao tontolo izao. Dika zay, fanjakatsika tsy eto amin'izao tontolo izao. Za dia milaza aminao fa meratsy izao fiainana izao. So anao mbola anatena. Fa rehefa tenen'ny tompo dia hoy Jesosy hoe tsy io ery tantely eratsy foana e. Eratsy foana io e. Fohozana izay olona matoky olona. Marina antsika zao fa misy fifidianana filohan'ny repoblika. Dia manantena olona ao ianao. Fa impiry ny fifidianana repoblika teto filohan'ny repoblika teto Madagasikara. Inona zavatra niova? Ary eto amin'izao tontolo izao dia misy zavatra tsy milamina. Tsy milamina intsony ny fandriam-pahalema, tsy milamina intsony ny fiarahamonina. Tsisy zavatra mirindra tsy milamina eto. Satria efa entin'ny tompo amin'izay tsika. Mba tsy hanatenanao ny eto tany. Fa zao mandram-piainanao eto tany nefa ny tompo miandraikitra sy miadidy anao amin'izay ilainao rehetrarehetra. Amen. Fa ity eto tany ity efa mboamboarin'ny zalahy daholo io e. Ny mpitondra eo, io zany tsisy hoe tsena zay ato amin'ny Madagasikara ka tena avotako izy. Io zavatra efa misy hery ambony be ao ambony ao efa mametrapetraka an'io fotsiny hoe izy manjaka eto tany e. Tsy ovaovanao zany io. Efa ny fanjakako tsy eto amin'izao tontolo izao. Azonao ve zay? Zay lazain'ny tompo. Ny fanjakako tsy eto amin'izao tontolo izao. Zany hoe efa misy fanjakan'le ratsy eto hitatana an'ity zao tontolo izao ty. Ary ty zao tontolo izao ty ny tanjona ao aoriana dia ho anankiray. Le nouvel ordre mondial. Lehilahy ray ihany no mitondra eo. Ary io rehefa lehilahy ray io le antikristy eo mitondra eo, mitondra ny rehetrarehetra. Ny ao ambaniny eo ambany vahoany daholo. Mizotra ho amin'izay tsika. Fantaro ny hevitry ny tenin'Andriamanitra, fantaro ny tantara misy, fantaro ny zavatra ho avy. Fa ilay Satana efa mametraka daholo ny olona eran'izao tontolo izao ary mametraka ny olona eto Madagasikara. Efa mametraka ny piony, efa mametraka n'le fitondrana nouvel ordre mondial, le mpitondra anankiray ary efa zavatra ataony manan-tsaina sy ny manam-pahefana sy ny didiny lehibe dia manaiky ny ety ambany rehetrarehetra. Zay ny fanjakan'izao tontolo izao ary tsy adina ranonofo io fa zay ny zavatra misy. Mila fantatrao zay fa marary fo ianao ary arary fo ianao raha ohatra ianao hiady aranofo anohatra any zavatra aranofo ihany koa. Fa ny antsika ny fanjakatsika dia any an-danitra. Fanjakatsika dia any an-danitra. Ano ny andrasantsika mpamonjy Jesosy Kristy no anarany. Amin'izany rahalahy mahareta mandra-piavin'i Jesosy. Tiako zaraina aminao zay. Ataovy any amin'i Jesosy ny fanantenanao. Fa rehefa any ny fanantenanao raha misy zavatra mandisy fanantenana reto tany tsy ampiosina be anao tsony loatra zay. Azonao satria efa niomana ianao ary ny fanantenanao ambony lavitra noho izay nandisy fanantenana teto tany. Halleloja! Satria io Jesosy io tsy handosy fanantenananao. Io Jesosy io tsy handisy fanantenananao fa rehefa hiteny izy hoe ho avy dia hakanao dia ho avy izy. Na hoela na hoaingana. Rehefa hiteny izy hoe ho avy ny lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fandriam-pahalemana. Dikan'izay tsy eto amin'ity zao tontolo izao ity.
fa rehefa Jesosy mihitsy ny anjaka zay vao avy zay. Miandry an'izay tsika. Aleloia. Am'izay ianao mety gouverneur. Am'izay ianao mety sefokotany. Am'izay ianao ampiadidiana faritra am'le hoe millénium. Miandry an'izay tsika, zany hoe ny ambola be da be mifanantenako. Tsy haiko ny ianao. Fa mifanantenako tsy eto, fa mifanantenako ny fiverenan'i Jesosy sy ny tontolo vaovao zay ho ataon'i Jesosy ao aorianao. Aleloia. Miorina aiza ny fanantenanao? Miorina aiza ny finoanao? Miorina atraiza ny fanantenanao sy ny finoanao? Fa ty baiboly ty, zavatra teneny'ity baiboly ty dia ho rava ny tany, mipotika ny tany, ho rava Babilôna, ho rava ny fanjakana sy ny fitondrana rehetrarehetra rehefa ho avy Jesosy. Voadidina miaramila zao i Palestine, Israel. Manodidina eo efa miandry kendrontoana fotsiny iadivana. Fa efa eo manodidina an'io fa voadidina miaramila, voadidina tafika io Israel io. Io ny famantaranandrotsika. Io ny famantaranandrotsika. Ary miandry fotsiny le ady lehibe fahatelo. Efa vonona ny Rosianina, efa vonona ny Corée du Sud, Corée du Nord. Efa manana fiadina mahery vaika apotika amin'ny minitra vitsivitsy fotsiny an'io États-Unis io. Efa vonona ny iranianina amin'ny fiadina mahery vaika amon'ny olona. Efa vonona, efa aza mandry andirana tsy ianao e. Aza variana sy doka manofinofiny eto tany ianao. Fa za milaza aminao fa efa mandroso guerre mondiale efa misy. Guerre mondiale efa misy fa ara-tsaina sy ara-vava. Ary efa misy ara-tsikelikely, ara-batana ihany. Ary ho avy ny tena guerre mondiale tena miady mihitsy. Fa lolo kelin'izay dia misy le fampakarana ny zanak'Andriamanitra. Zay le hoe enlèvement. Zay ny andrasantsika. Zay no ampanantenako anao. Hoe io fiverenan'i Jesosy io raha lasaina bavy. Io andrasana, io fampakarana antsika io. Fa ty tany ty, tsy laminy ty. Ty tany ty isy guerre. Ty tany ty isy ady maro isan-karazany. Fa ataovy miorina ao amin'i Jesosy ny fanantenanao. Miorina ao fampakarana Jesosy ny fanantenanao. Raha miasa ianao, ataovy tsara ny asa ao amin'i Jesosy aloha fa tsy miteny hoe tsara zany tsy asa tsony fa miandry an'i Jesosy fotsiny. Raha mandraraha ianao, ataovy tsara foana ny fandrarahanao. Zay asa ataonao zany ataovy tsara foana. Fa ny fonao tadio fa avy taka ampangalatra fiverenan'i Jesosy. Miasa ianao ataovy tsara. Mandraraha ianao ataovy tsara. Mampiroborobo ianao ataovy tsara. Miandry ianao ataovy tsara. Ataovy tsara foana. Fa ny fonao aza raikitra ao. Hozy ianao sy tinga ataoko tsara ho an'i Jesosy. Fa rehefa tonga Jesosy sy tonga dia efa pare vonina hiara-hiakatra amin'i Jesosy. Zay hitondrana azy. Satria ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Ary ny fiverenan'i Jesosy akaiky kokoa izy no tamin'ny ianao voanino. Fantatrao ve zany hoe Jesosy hiverina zany? Fantatrao ve zany hoe enlèvement zany? Fantatrao ve fa hitsangana ny maty zay ao amin'ny tompo dia hitsangana ho any amin'ny lanitra dia zaho zay mino an Jesosy ho vainy indray mpimaso dia hiara-hiakatra amin'ny Jesosy any amin'ny lanitra zay tsy nino an Jesosy, zay tsy ao anatin'ny famasinana, zay tsy madio-po, zay tsy naharitra ao amin'ny Jesosy, ho taraiky eto. Ho taraiky eto. Fa tsika mbola hiaraka amin'ny Jesosy any an-danitra any mandritra ny 7 taona. Antsika aloha manao mariazy miaraka amin'ny Jesosy. Azonao ve zany? Iza le fiangonan'i Jesosy, iza dia fofombadin'i Jesosy. Miandry an'le mpapakatra dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ary io Jesosy io na ampiakatra na le fiangonana. So dia fiangonana mbola miraikitra amin'ny tany so dia fiangonana mbola anaty langy so dia fiangonana mbola anaty kolikoly ao anaty tsy fitiavana, anaty fialonana, tsy madio raha tsy madio tsy mbola vonona mpampiakatra hakana. Fa mila fiangonana madio, fiangonana masina, fiangonana mandresy fahotana, fiangonana tsy miaroaro amin'izao tontolo izao, fiangonana manantena ny fiverenan'i Jesosy ary miandry le fampiakaran'i Jesosy. Zay le fiangonan'i Jesosy. Aneno ny trompetra ozy izy. Rehefa maneno ny trompetra, mitsangana maty zay maty ao amin'ny tompo, hovainy indray mpimaso isika miara-mitsenan'i Jesosy eny amin'ny raon'andritsika. Le mpapakatra dia Jesosy, le fofombady dia iza le atao hoe egliza, iza le atao hoe fiangonana. Ampiakarin'i Jesosy hiara-hiakatra aminy eny amin'ny raon'lanitra, hiaraka aminy any an-danitra mandritra ny 7 taona. Tsy mahafinaritra anao ve zany? Eto tany amin'izany efa zay tsy manana marika 666 dia efa vonoina. Tsy mahazo mividy, tsy mahado mivarotra.
eto tany amin'izany zay rehetrarehetra temolo velona dia tsy maintsy ankohaka amin'le antikristy dikan'izay tsy azo ny famonjena ntsony izy. Eto tany zay bebaka nefa tsy naharitra taraiky eto mety mbola iova fo ihany izy fa reny le maty martiry. Fa raha zay ianao aza atao maty martiry zany fa anao tonga dia miakatra amin'le départ le voalohany le hoavy io Jesosy. Fa sarotra be ny amonjenanao amin'le fotoana faharoa. Alleloia! Hoavy Jesosy dia hampiakatra ny fiangonany miaraka amin'ny fito taona miaraka amin'ny Jesosy any. Rehefa vita zay vao miverina eto tany indray hanavitra ny zanak'Israely le voadidina miaramila le misy manafika teo. Ataoko aingakaingana fotsiny le tantara hoavy. Ianao zao mety mieritreritra be an'izay hoe aiza daholo toko sy andiny. Ato daholo zay toko sy andiny zay. Fa rehefa hoavy indray Jesosy, hoavyntsika miaraka amin'ny Jesosy. Hanafaka ny zanak'Israely eo ambanin'ny le miaramila manafika sy ny mamono. Rehefa vita zay anamboatra ny tany amin'izay Jesosy. Eo le hoe millénium, tany vaovao. Ny vipera ozy ny bibilava ny zazakely eo akaikiny eo tsy ho kekeriny satria efa miova ny tontolo. Ny liona efa miova ny tontolo, efa miova le tontolo. Any amin'le ao aorianan'le enlèvement zay vao misy an'le tontolo tsara zay ho aso anao zay. Fanantenana izy zany. Tsy resaka fotsiny zany, tsy honono zany, ato daholo zany. Lanitra vaovao, sy tany vaovao, Jerosalema vaovao, gorodona andehananao amin'ny volamena. Ny tambohanao ao an-tanànao, vatosoa, maro sosona. Ny masoandronao Jesosy Kristy, tsisy alina intsony ao anaty ao fitsaharana, fiadanana, eo amin'ny fanatrehan'ny tompo. Etsy an-dalana zay misy an'le fariafo solofara, miditra any daholo zay tsy nino. Ary isy ny fitsarana an'ireo manam-pahefana nangalatra, misy an'le fitsarana an'ireo manam-pahefana namitaka, ary hoy ny teny hoe ho tsarana izy ireo, dia atsona ny voromahery avinana ny nofony reto. Zany ny zavatra misy. Hoavy ny fitsarana. Hoavy ny fitsarana raha tsy mibebaka ny olona. Zavatra hoavy daholo zany. Zany ny tiana lazana anao hoe, ozy ny teny frantsay zay hoe, y a de quoi. Misy antony raha lasaina bavy ny aretantsika. Satria le fiarahana amin'ny Jesosy ny tena vidiny. Tsy miandry fahatany fotsiny ianao. Tsy fanantenana pokatiny ianao, fa misy antony. Io fanjakana eto amin'izao tontolo izao, sy ny fitsarana eto amin'izao tontolo izao, sy ny manam-pahefana sy ny mpanao ankety manao zavatra amin'ny tanila, dia afaka ny olon-dratsy, ny olona marina indray no migadra. Fa ao amin'ny fanjakana lanitra raha lasaina bavy tsisy an'izany, fa hoavy io na hoelana ho aingana. Hoavy fitsarana io. Rehefa Jesosy amin'izay no manjaka, tsisy mialy eo, fa ho tsaraina daholo izy na lalany kely eo amin'ny tribunalin'Andriamanitra, ary ho tsaraina amin'izay rehetrarehetra nataony. Loharana daholo izay doseanao rehetrarehetra tany aloha tany. Noho izany, ataovy miononao amin'ny tompo ny fonao. Fa anjaran'ny tompo miady aminao amin'izay histoara sy aferany ananinaninany sy zavatra mampalahelo anao teto Gasikara. Anjaran'ny tompo io. Fa namono an'izay filoham-pirenena tsy fantatra ao ary izy namono azy hatramin'izao, ho loharan'ny tompo zany amin'ny fotoanany hoe tiany namono azy io fa ho tsaraina. Hitan'ny tompo daholo zany. Manana an' Jesosy nge tsika amin'izay fotoana efa miaraka amin'ny Jesosy balady fotsiny. Fa manao inona ry mbola manao fitsarana Jesosy zao. Tsika efa miadana, tsika efa sambatra. Fa tsaraina. Zay mandray ny teniko, ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay, ka tsy ho elohany. Fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Jaonina 5, Jaonina 9. Noho izany raha lasaina bavy. Beady ve ianao? Mafiady ve ianao? Misaoran'i Jesosy. Enjehana noho ny fahamarinana ve ianao? Misaoran'i Jesosy. Ao anatin'ny fitsapana sy ny fizahan-toetra mamay ve ianao? Misaoran'i Jesosy fa ho avoaka ny tsara tarehy ao ianao. Ao anatin'izay rehetrarehetra famoizam-po sy fahaverezan-kevitra ve ianao? Misaoran'ny tompo fa misy lalana hitondrany ianao. Na sarotra ara zava misy lalana hitondrany ianao. Tsy mivarana androany 23 septembre akory ny fiainanao, fa mbola mitohy io ao aorianao. Marina amin'ny finoana no velona, mijoroa amin'ny finoana, manana faharetana, ny fanamasina no mampaharitra anao. Ny fanamasina no mampaharitra anao. Aza miady amin'izay eto tany, aza miady amin'izay olohany eto tany, aza miady amin'izay zavatra eto tany oloh. Fa ny tompo manana anjara tsara ho anao. Ny tompo manana tsara be ho anao. Lanitra
ny fampakaram-badiny zanak'ondry, ny fitsarana mandrakizay lanitra sy ny tany vaovao. Apetrao amin'ny adinao, apetrao amin'ny fanahinao, aza monomonina fa manana fiarovana avo ianao. Misy protection amin'ny fiainanao, misy fiarovana avo amin'ny fiainanao, ary tsy zavatra miaritra aminao raha tsy efa ny tompo koa manaiky an'izay antrany, fa atao fisaorana ny tompo fotsiny ny zavatra rehetrarehetra. Velona ny Andriamanitra hoe, velona ny any Jesosy Kristiako hoe, ary malala zay mahatsara izy. Fantatrao ve zany? Fantatrao ve zany? Manana lalana tsara ho anao izy, manana hevitra hiverana anao izy. Fa ataovy maharitra hatramin'ny farany le fahamasinana, ataovy maharitra hatramin'ny farany le tahotra an'Andriamanitra, ataovy maharitra hatramin'ny farany le fiainam-pibebahana, ataovy maharitra hatramin'ny farany le mandeha amin'ny fahamarinana sy ny rariny sy hitsiny, ataovy maharitra hatramin'ny farany le Jesosy pur. Raha mpivarotra ianao mpivarotra siramamy, ataovy mizana marina amin'ny zananao. Rehefa tena raikilao tokoa iny dia raikilao, fa tsy hoe raikilao le vato nefa rehefa tena lanjaina le izy mety atsasakilao mahery. Tsy ho antsika kristianina tsony mandangalangy ohatr'izany. Averiko foana ity zaiko fa fantelo sa fampirina raha mivarotra tantely ianao, ataovy mba tantely pur ny tantelinao, fa tsy tsika kristianina naponapoka an'io ao, fa zavatra tsara ny ataontsika ary zavatra mety ny ataontsika, fa tsy hitenenana ratsy ny anaran'ny tompo. Halleloja. Raha mpivarotra ronono ianao, mba ataovy ronono pur tsara ny rononao, fa tsy hoe valafo zao ny fiainana, tapany rano, tapany ronono. Mandehana amin'ny marina sy amin'ny itsiny, fa olona mitady fahamarinana. Amarana antsika azy vakio Salamo 5:10 dia tapitra ny fitoriana. Salamo 5:10. Iza ny miakatra any an-danitra, iza ny toetra ao amin'ny taberna kelin'Andriamanitra, iza ny oninao. Te alalan'izay ianao dia voasoratra ao izay oninao. Tsy haiko ianao raha ao anatin'ireo, fa ohatran'ireo reo ny hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Salamo 5:10. Salamo 5:10. Ny toetry ny olona izay mahazo monina ao amin'Andriamanitra. Jehovah, iza no hitoetra ao amin'ny fitaberna kelinao? Iza no olona antendrimbohatra ao masina? Zay mandeha tsy misy tsiny ary manao zay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony. Tanareo le resaka fo teo, misaintsaina ny marina ny fony. Tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao zay hahafa baraka ny namany. Tsy manaja ny ratsy fanahy, fa manome voninahitra ny matahotra an' Jehovah. Tsy mivadika amin'ny fianianany, na dia maningotra ny tenany aza, sady tsy mampiana ny volany, na mandray kolikoly anameloka ny marina. Izay mitandrina an'izany dia tsy mba hangozohozo mandrakizay. Io zavatra tediavin'ny tompo. Reo ny toetra tediavin'ny tompo. Tsy ho tanteraka io raha tsy miditra ao amin'i Jesosy ianao. Tsy ho tanteraka io raha tsy manana ny fanamasina ianao. Ary ny fanamasina no mahatonga anao hitoetra amin'ny fahamarinana, hitoetra amin'ny fahamasinana, hitoetra amin'ny tahotra an'Andriamanitra, hitoetra hatramin'ny farany. Mareta ao amin'ny fahamasinana, mareta amin'ny fahadiovam-po, mareta amin'ny fahamarinana, mareta amin'ny fitiavana tanteraka an' Jesosy. Fa zay ny tena zava-dehibe. Olona tia an' Jesosy no hiara-hiakatra aminy eny amin'ny raha lanitra, dia olona tsy manaiky ny aloto amin'ny fahotana, tsy manaiky ny raitsin-kombakomba amin'izao tontolo izao. Olona tsy manaiky ho afenina ny fahazavana, fa mijoro, tsy misy mametraka jiro ambany vata famarana, le nofo io, le fombafomba io, le ravidrafitra io, fa apetraka eny ambony izy mba hampazava ny rehetra. Aoka zava ohatr'izay koa zasy ianao, aoka zava ohatr'izay koa zasy ianao, fa ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Mareta koa ianareo
mampahereza ny fonareo fa efa mbiakaiky fiaviany tompo. Tamin'izany Jakoba ny teny hoe efa mbiakaiky. Maika mofa amin'izao fotoana efa mbiakaiky. Arao ny tantara arao ny vaovao jereo ny zava-misy fa za miteny aminao fa efa mbiakaiky. Akaiky io fiverenan'i Jesosy. Aoko vonona amin'ny fotoana io ianao. Aoko vonona amin'ny fotoana io ianao. Aoko vonona amin'ny fotoana io ianao. Raha sendra nraviravitanana ianao teo aloha teo, sendra varimbarina, tsy mibanjana ny lanitra, androany iveren'ny fibanjinana ny lanitra. Fa ny filazantsara antsika. Filipianina 4:7. Mifanjaka antsika dia avy any ambony, avy any ny andrasantsika mpamonjy. Filazantsara antsika tsy filazantsara ny tany, filazantsara ny Jesosy, filazantsara ny azo fijaliana, filazantsara ny fahamasinana, filazantsara miandry an'i Jesosy Kristy. Jesosy ihany. Ivereno izay. Ivereno izay filazantsara izay. Ny antony havelomanao dia Jesosy. Ny andrasanao dia Jesosy eny amin'ny raolana. Aoko vonona anao amin'ny fotoana rehetra angalananao satria tsy fantatrao zany na roviana na roviana. Ho avy takany mpangalatra ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raolanitra. Ho avy takany mpangalatra ny fahafatesana. Vonona venao. Tsy misy fanantenana velona raha fa tsy ao amin'i Jesosy. Ary ao ny fanantenana azo antoka. Ao ny fiainana azo antoka. Ao amin'i Jesosy ihany. Izay tena tiana torinanao, tsy te hitory zavatra hafa izay afa-tsy Jesosy sy ny famindrapony. Afa-tsy Jesosy sy ny fitiavany. Afa-tsy Jesosy sy ny famelan-kelony. Afa-tsy Jesosy sy ny herin'ny fanamasina. Mampijoro anao amin'ny famasinana. Halleluja.